lemana misy atsika fa ampanaovana fanekena mpiandraikitra anolorana ny toniam-pivondronana ary anolorana ny komity mpivondronana ato amin'ny sampanampanazava stily ato amin'ny fitandremana. Alady miavaka ihany koa dia alady satria alady amoahana ireo mpitandrina efitsekemy misy 900 miampy ireo mpampianatra izay nomana atao amin'ny FRP dia mivavaka ho an'izany rehetra izany tsika mba ho tanteraka soamantsara sy ho ny voninahitr'Andriamanitra. Anditsika hiara-mitsangana noho ny hira fanetanana ny azakazaka masina andininy voalohany ihany. Fahasoavana sy ny fiadanana dia amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Salama fahavalo amby roapolo andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy no idiarantsika an'Andriamanitra. Salama fahavalo amby roapolo andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy ary asandratsika ny feontsika mideran'ny Tompo manao hoe isaorana anie Jehova fefa niaino ny feon'ny fifonako izy. Jehova no heriko sy izy nitokin'ny foko ka voavonjy aho dia mifaly ny foko ka ny hirako no iderako. Jehova no heriny ary izy no fierovana mafy amonjena ny voaosiny. Vonjeo ny olonao ary taio ny lovanao andraso izy ka tezao mandrakizay. Amen. Ramba-uva uwane Jehova ritani irafirana uwane Jehova ambara mini gentilis ni funina ini irafiramba uva faritani mirafirana uwani Jehova ambara mini gentilis ni funina ini rafirana Ammeni gentilisa efunina ini ambara mini gentilisa Fatehova numendika izi mendika fiderana irafirana firambauva ammeni gentilisa efunina ini ambara mini gentilisa Fatehova
mivavakasika Jehovah Andriamanitra io ianao tokoa nomendrika ny fidiarana fa ianao no nanao zao rehetra zao ary ianao nefa niantso anay hatrany am-boka mba ho mpanomponao itory ny teninao anambara ny sitraponao ary anananay fiovana tompo misaotranao zahay fa tratry ty alahady ty zahay alahady manokana eto amin'ny fitandremana misy anay fa alahady ampanaovam-panekena reo zanakay zay andray andraikitra eo amin'ny sampanampanazava stily ametrahana amin'ny fomba-piangonana ny komiti-pivondronana anolorana ny tony ary androany koa dia fotoana amoahana ireo mpitandrina nyrahana azy ireo manerana ny sahany nefitsekem fotoana amoahana ihany koa ny mpampianatra mangataka aminao zay mba ho tanteraka avokoa zany rehetra zany ampiseho ny voninahitra ao vangio zay amin'ny fanahinao ka aoka ny fanahinay ho tafaray marina amin'ny fanahinao dia hita fitio masonao zay ka tsy ho fanompompivavahana haroaroam-paratsiana izao fotoana zao fa tena fotoana hifanatrehanay amin'Andriamanitra andraisanay famelan-keloka andraisanay fitahina avia tompo eto foanay fa fotoana natokana eo anao zao manantitanana aminao zay matoky ny valim-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany amen petraka ianareo rehefa malala sovetrany amin'ny fotoana natokana ho an'ankizy sy ny tanora isika izao ny sampana sekoly alahady dia fary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary manolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika mitsangana ny ankizy ny tanora ary ny sekoly alahady rehetra hivavaka isika tompo misaotra anao zahay fa mbola nomeno indray izao fotoana izao ahafahana miaino ary miaina ny teninao ko amasiny zahay tompo ary mitenena fa miainanao izay mpanomponao amen mipetraka ianareo ny tenin'Andriamanitra akatsika lesona anio dia ny hita ao amin'ny Efesiana toko fay amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra amen tantara kely iray no akatsika lesona mitondra ny lohateny hoe miaino Andriamanitra nisy lehilahy mpivavaka be iray mpivarotra fanafody no asany izany hoe pharmacien rahalahy no anarany tena miasa fatratra izany lehilahy izany ary tsy mandry andro tsy mandry alina izy fa miasa foana andray ny marary sy ny olona mila fanafody tonga ao aminy tiany tokoa ny asany ary indraindray ary rehefa amin'ny alina dia tsy dia mahita tory mihitsy izy fa miandriandry foana sao misy marary tonga nisy mpiaramonina taminy ary vakivava mihitsy nanontany hoe fa maninona ianao no tsy matory mihitsy amin'ny alina nefa tsy dia misy olona tonga akory dia hoy ny navaliny miasa ho an'ny tompo aho fa nga tsy fantatrao fa ny tompo anie ka any an-danitra eny tokoa hoy izy fa fantatro fa mahita azy sy izay ataoko izy ka ho azy no hiasako mafy toy izao indray andro rehefa tsy dia natory fa rendremana tamin'ny alina iny rahalahy dia nisy zazakely mpianatra sekoly alahady avy any ambanivohitra lavitra tonga hividy fanafody tao aminy ho an'ny reniny izay marary mafy Ndrema no anarany maikamaika indrema satria tia hamonjy andreniny moa rahalahy koa mbola rendremana tsy natory hany ka ny famadika tamin'ny fanafody hafa ny fanafody nomeny rahalahy any ndrema fanafody tena tsy mety amin'ny aretina nahazo andreniny ndrema mihitsy ary mety hafaty azy mihitsy no nomeny
ary netindrema. Efa lasa elaela indrema vao tonga sainy ralay, ary tsarony fa mifamadika amin'ny fanafody nomeny. Tafapetraka izy natahotra sady torakovitra. Nandohalika izy dia nitaraina nangataka nifona tamin'Andriamanitra mba tsy hahafaty ilay renindrema ny fanafody nomeny. Rehefa mivavaka elaela izy dia injany nisy nandondona indray teo amin'ny varavarana. Novoainy hay ndrema no niverina. Mifona re tompoko hoy ndrema nifendrifendro. Fa misy inona hoy ralay endratr'endratra. Maizina ny andro dia tafitohana aho dia nianjera ary vaky sy very ny ranom-panafody izay nomenao aho, nefa tsy manam-bola intsony hividanana solony hafa. Miangavy re tompo mba homeo solony aho fa honerako ny volanao amin'ny manaraka. Zany ve hoy ralay nahazo aina tampoka. Nakafaingana ny fanafody solony ralay ary namihana mafy andrema sady niteny hoe misaotra ny tompo misaotra ny tompo. Gaga indrema ka hoy zanakapo hoe fatany koa ve fa tsy nitsahatra mivavaka koa aho teny an-dalana mba hanoloana ny fanafodiny eny. Dia nitantarainy ralay tamindrema ny zavanitranga ka niara-nandohalika ny saotran'Andriamanitra izy mianaka izay voalaza. Inona no afatra ho antsika? Mihaino vavaka tokoa Andriamanitra. Naiza ninona na fomba ahoana ny fivavahantsika, tsy voatery aty am-piangonana ihany na eny am-pandehanana na mandohalika na mitsangana na indraimbava na maka fotoana iraisahana betsaka aminy, fa izao fotsiny mila mivavaka aminy isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia mandrosomaka eo amin'ny fiainona hatrany ny tenin'Andriamanitra sika. Famakiana ny tenin'Andriamanitra tsika riavana. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra tsika anio dia ny ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany ny 14 ka hatramin'ny 10. Ary filazantsara no soratan Marka toko 7 ny 17 ka hatramin'ny 19. Ary ny epistily ho an'ny Romanina toko voalohany ny 1 ka hatramin'ny 7. Alohan'izany dia hivavaka isika. Ry Jesosy tompontsianay misaotra anao indray izahay fa reto indray ny olom-bo antsonao tonga eto amin'izao toerana masina izao. Ary olona nofidianao tao anatin'ny maro tokoa izay Jesosy ka handray izany teninao izany indray amin'ity ity. Satria ny teninao dia efa nilony tongotray fahazavany lalanay. Ny teninao dia masina
ary fiainana ho anay tsirairay avy. Ary amaky izany zay Jesosy dia ny fanainao masina no itsilo an'ireto mpanomponao ireto amaky izany teninao izany. Ao koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ho anay tsirairay avy Jesosy dia ny fanainao masina no andrakotra azy, ka ny herinao Jesosy no ambomba azy anatanteraka izany asanao izany. Ary izay peniko Tompo dia mangataka trany ny fahatsaranao mba ho tany lonaka niriny teninao tokoa Tompo ny fonay tsirairay avy satria izahay dia izany teninao izany no iainanay, indrindra fa amin'izao andro sarotra izao Jesosy dia fantatray fa ny teninao ihany no mahatonga fahariana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Dia mitenenanao Jesosy araka ny fombanao fa voninkainanao izay mpanomponao. Misaotra raha eo. Amen. Ny teny rehetra dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa namasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary io kosa aho, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahan-teny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko: aza manao hoe mbola zaza aho, fa handeha amin'izay rehetra anirahiko anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa mombanao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Dia nanindritra ny tanany Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko: indro efa nataoko ao am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary hanorina sy hamboly. Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry ho ambofony lahy izy ho aminy sy raha nitoroteny sady hanana fahefana mamoaka ny demoni. Ary Simona dia nomena anarana hafa koa hoe Petera, ary Jakob zanak' Zebedio sy Jaona rahalan'i Jakob. Izy mirahalahy dia nomena anarana hafa koa hoe Boanerges, izany hoe zanabahatra. Ary Andrea sy Philippe sy Bartolomeo sy Matthieu sy Thomas sy Jakob zanak' Alfeo sy Tadeo sy Simona Kananeana ary Judas Iskarioty izay namadika azy. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokanao amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampalazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana amin'ny maty, dia Jesosy Kristy Tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitra ny anarany any amin'ny jetilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra ny Roma malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray masonao manamasinina fahamarinana, teninao fahamarinana. Andeha hitsangantsika hitsena ny afatra ny ten'Andriamanitra. Anao nino voalahatra.
mbola mampitomboan'andriamanitra amintsika lalandava ny fahasoavana sy ny fiadanany avy amin'andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanamasina. Amen. Ny perikipantsika amin'ity atoandro ity dia nalaina avy eo amin'ny filazantsara araka ny marika toko fahafiry misy teo ry zanaka malala isany toko fahatelo marika toko fahatelo ary manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Mazava tsara na makin'ny avantsika azy teo fa ndeha hiverenantsika kely ny famakinan'io marika io mba ho azontsika tsara zay lazainy amin'ny anaran'i Jesosy dia raha antsika mamaky manao hoe ary niakatra teo tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany akeo aminy dia nakeo aminy ireo ary naneny 12 lahy izy ho aminy sy irahiny hitory-teny sady anana fahefana amoaka ny demoni. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera, ary Jakoba zanaky Zebedio sy Jaona rahalahin'i Jakoba, izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra, ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba zanak'Alfeo sy Tadeo sy Simona Kananiana ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Amen. Misaoran'Andriamanitsika nomeny an'izany teny izany mila mifantoka kely miaino tsara izay lazainy ny tenin'Andriamanitra tsika. Ianareo rakizy mila miaino tsara. Za moa mahita ny reto ankizy be dehibe reto za tsy tena posika be dehibe ankizy tako izao tsy hoe ny eto am-piangonana akory fa ny nanatrika ny fotoana dia eto vao mieritreritra hoe inona tokoa no lazaina amin'reto ankizy reto. Voalohany dia mila miaino tsara isan'ity tantara kely ity tantara tena marina, tantara amin'ny teny frantsay moa zany fa ataoko amin'ny teny gasy izy. Nisy mpirahalahy kely tao an-tokantrano dia nirahany tao an-trano izy mandehana mitady kafe, hividy kafe zany ny ndika zany mandehana mitady kafe. Aoana izy le iraka mandehana manino azy izy mandehana mitady kafe, zay ny rahana atao azy dia lasa izy roalahy ny tety mpivarotra rehetra misy tady kafe ve, misy tady kafe dia tsisy ozy ny olona, misy tady kafe ve, tsisy ozy ny olona. Dia miverina tany an-trano amin'izay izy nyteny hoe tsy nahita tady kafe zay fa ngano nampividy anareo tady kafe ozy izy ny tao an-trano mieno tsara fa mitady kafe nasiana nataonareo ndana mitady kafe fa tsy hoe ndana mividy tady kafe. Dia mieno tsara rakizy mieno tsara tsika, miaino tsara zany ny tory-tenitsika. Inona no lohateny ataontsika faran'izay tsotra mba azahoantsika rehetra azy. Ny ankiray dia hoe naninona ozy izy niakatra teo tendrombohitra Jesosy izy ka naninona niantso izay tiany akeo aminy izy. Jesosy zany izay tiany no antsony. Io izy io ahoana tsara le lohahevitra izay tiany no antsony. Voalohany antsony aninona moa dia hitantsika eo zany le izy zay ho antsony ho inona mpitory-teny, antsony hitory-teny. Fa miresaka hoe antsony hitory-teny zany dia anao ny asan'ny mpitondra hafatra zany na ny mpaminany ny antsony Jesosy ny olona izay tiany no antsony. Zany hoe tsy hoe tsy tia olona akory Jesosy fa fitiavany atsika zany no hanomezany atsika andraikitra. Androantsika mantsy hanao fanankenam-pandraikitra dia fitiavany atsika io, tsy hoe sika miavaka amin'ny olona. Araka ny teny tamin'ny Israely moa zany hoe tsy hoe miavaka amin'ny firenena hafa akory ianareo, tsy hoe maro noho ny firenena hafa nareo na tsara noho ny firenena hafa fa tiako ianareo, ny fitiavana anareo no ny fitianan'i Jehovahandriamanitra tareo anareo. Dia tsy hoe miavaka amin'ny olontsika fa tiantsika dia antsony ho mpitory-teny, mpilaza ny afatr'Andriamanitra zany. Raha lazaina amin'ny teny somary miaingitsaingitra kokoa zany dia hoe ho mpaminany, antsony mpaminany, ny atao hoe mpaminany mantsy dia hoe mpilaza ny afatr'Andriamanitra. Fa
misy hevitra anankiray koa ny hoe mpaminany eo amin'ny soratra masina moa zany de hoe ilay natsona zay ko ny dikany ilay natsona hevitra mbola vaovao zany a ilay natsona zany hoe ny olona antsony dia antsony itoriteny ary efa miresaka hoe toriteny ianao a dia zao tsy misy olona afaka manova olona fa iza manova olona fa inona manova olona ny tenin'Andriamanitra ny manova olona tsy misy olona afaka manova olona fa ny tenin'Andriamanitra ny manova olona koa raha natsona itoriteny zany tsika dia natsona aninona tsika zany ataovy kely ireo tsika hoe ny tenin'Andriamanitra manova olona fa tsy isika dia tsika natsona itoriteny dia natsona aninona zany tsika natsona manova olona tsika zany zay aloha hoe mitaiza tsy hoe mahay tsika dia mitaiza tsy hoe mahany expérience tsika dia mitaiza fa irahantsika itory ny teniny fa ny tenin'Andriamanitra ihany manova olona dia mahatsiaro an'ilay Hébreu tsika Hébreu fahafiry misy an'iny ilay hoe ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny sabatra roa lela toko faefatra diny 12 vakitsika kely izy 4:12 efatra 12 toko faefatra andininy 12 Hébreu ahoana ny lazaina teny malaza io fa velona sy maninona ozy izy ny anaran'i Jesosy velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny tony fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo tenin'Andriamanitra zany ny sabatra moa zany raha misy manana sabatra moa zay moa manaherantsika zao rehefa misy olona mitondra sabatra iny dia jiolahina indray ny fahalalantsika andren'olona iny satria ina moa natao inona moa sabatra fa ny tenin'Andriamanitra io dia sabatra ary mamakivaky ny any anatintsika any hatramin'ny vololonaytsika zany hatramin'ny any anatintsika any no ovaina afaka manovana io ny tenin'Andriamanitra no afaka manova olona ary zany angeny nampidirana ny sampana-panazava stilo sapana taty fiangonana tsy resaka teknika fotsiny satria rehefa miresaka ianao ny lafi ny hafa dia lafi ny teknika fampiasana ny ratsan-tanana folo zany no anisany ankiray ampianarana ny ankizy asiana mandrehitra afo tsy misy efandrasahako teto zany tamin'ny famerenana asiana mandrehitra afo tsy misy afokasika ianao asiana mahandro vary tsy misy vilany minoko fa efa mahan'zany ve fa mahan'zany ve nareo zalahy mahan'zany ny skoto rehetra mahan'zany na ry zavavy mahan'zany skoto rehetra fa asiana manao an'izany tsika tsy misy satria ampiasaina ny tahana sy ny rehetra ny taleta fa tsy fampiasana ny taleta ihany fa fandraisana ihany koa ny tenin'Andriamanitra fampianarana ihany koa ny tenin'Andriamanitra mba haninona ny olona mba haninona rehefa ampianarana ny tenin'Andriamanitra ny olona dia maninona miova ny olona rehefa tsy andaira ny tenin'Andriamanitra ny olona dia zay no antsoina hoe tsy laitra ny bala ny fananarana tapitra eo ny aminy tsy mitotsony ny tantara iko fa mazava tsara zay resantsika fizarana voalohan'izay tsika zany a ny fiangonana zany dia natsoina ho mpitoriteny nareo mpiandraikitra sampaty zany dia natsoina ho mpitoriteny koa ny mpitoriteny ao dia efa mpitoriteny raha teo ny fiangonana zany dia mpitoriteny satria mpanova olona ny fiangonana dia ny tsika ny teny tsy resaka fotsiny fa ny teny dia tonga nofoka izy zay Jesosy Kristy dia hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia tanao zany le izy zany le kely lojika le fivana zany le lojika ny fivana zany zao tsika iresaka zavatra faharoa indray zany tsika zao ao amin'ny faharoa dia hoe atao iny le zay tiny no nantsony mba hovany inony hovany ny tantarany ao amin'ny olombelona moa zany dia vao manoratra tantaratsika vao manoratra tsika hoe oviana niteraka samy malala tsara ny naterahany atsagany hoe zay malala ny taona naterahany malala daholo ny olona rehetra izy moa tsy alala taona naterahany malala ny andro naterahany reo vetraka izy hoe malala ny andro naterahana anao tsagany ny tana hoe mba ampafatary any ny ray aman-dreny reny ilainy ankizy ihany reny zay zany misy mila malala hoe latsinainy any teraka talata nyteraka tsy maninona zany tsy hoe anandro akory tsika fa mila malala an'izany tsika zany fa manoratra roviana nyteraka dia inona no ianarana dia lasa inona dia ho lasa inona zay no manata hoe olombelona manoratra tantara fa eo anatrehan'Andriamanitra dia efa voasoratra avokoa zany
fa voasoratra andriamanitra zany ary mila miaino an'andriamanitra tsika tsy hoe misy voasoratra antra tsy misy voasoratra hoe tsy hainininina sy nrehetra fa andriamanitra rehefa manompo azy ianao dia tsy ataony rambony fa ataony lohany zany hoe fa voasoratra eo anatrehan'andriamanitra fa olona anany maizy azy ianao dia hita rehefa mamaky ny Jeremia ndray tsika le perikupa teo dia roviana ozy izy ny antsony any Jeremia mpaminany hatramin'ny roviana ozy izy andininy 4 sy 5 amin'ny Jeremia toko voalohany toka tamiko ny teny Jehovah nanao hoe alefa Jeremia toko voalohany andininy 5 hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany Ekipo no efa fantatro ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko mpaminano an'ny firenena vina zany nefa vita amin'ny programanao fa mbola tany Ekipo ianao dia efa vita programanao io poste misy ianao raha efa olo-dehibe ianao dia raha tsy voan'ny accident de parcours ianao dia io poste misy ianao directeur ianao chef de service ianao misonitra ho directeur général ianao efa nosoratan'Andriamanitra io fa vita mialoha io nomination anao io dia nareo zany rakizy mety miteny tokoa nareo hoe za anao sazo famina fa lasa sazo aminareo satria zay fitaliana ohatra zany ohatra ke zany Andriamanitra manendry fa fatany hatrany am-boalohany io ary inona ny dikan'izany hoe Andriamanitra manendry zany efa manoratra tantara zany Andriamanitra ny manova ny tantarantsika inona ny dikany teny hoe miantso dikany teny hoe miantso dia zao manome anarana zany dikany teny hoe miantso manome anarana samy mahalala ny anarany daholo ny ankizy rehetra samy mahalala ny anarany daholo tsika ary io ny ray aman-dreny dia afarana foana hoe aza mametapetaka anarana fotsiny amin'ny zanaka dia hoe metsika anarana madiditra ndraiky izy dia raha koto maditra raha savoritaka dia misavoritaka tokoa izy rehefa lehibe tamin'ny alehibe zany dia retsika faly fotsiny mandrehany amin'ny vazahany hoe anarana mafinaritra malala za amin'ny filma dia ataontsika n'izany le izy dia vandamina ny anarany zanaka ao misetrasetra be le izy avy eo dia gaga ianao ohatra fa raha ninona ny setrasetra ty olona ty vandamina ataonao anarany mila mijery tsara zany eto zany Jesosy dia manova ny tantaran'ny olona anankiray dia ohatsika mijery kely perikopitsika amin'ny andininy 9 ary dia ny antso 12 lahy izy ao aminy sy hitory-teny sady amoaka ny demoni fa tsy afaka mamoaka ny demoni raha tsy miova ny tantara inona no tsy iovan'ny tantara lasa olom-baovao zany ary Simona dia nomena anarana hafa koa hoe iza Petera iza daholo ny fantatrareo amin'ny baiboly novaina ny tompo anarana ohatra hoe Saoly novaina hoe Paoly Abrahama novaina hoe Abrahama be dia be ny olona novaina anaranao satria ny anaran'ny olona dia mifamatotra amin'ny toetrany mifamatotra amin'ny fiainany nao zany mbola nareo mpiandraikitra moa zany mbola rapitso mbola anambady dia mbola hiteraka dia jerevy tsara ny anarana fa tsy hoe le mahafinaritra mahafatifaty kely zany anarana zany dia apetraka amin'ny zanaka ny alika kely aza mena anarana anina dia manahirana indraindray fa tsika dia mametraka anarana tsara Andriamanitra zany manova ny anaran'ny olona satria maninona ny Andriamanitra manova olona izy manova ny tantaran'ny olona Andriamanitra dia zany geny nanomezana anarana antsika hoe kristianina tany Antiokia moa zany no nanomezana anarana hoe kristianina tany Turkia zany dia tany zany nomena anarana hoe kristianina tsika dia tsika zany zao misy fanampina anarana maha-kristianina tsika eo amin'ny zareo katolika moa zany misy natso hoe nom du baptême fantarareo zany dia mora fantatra kely ny olona katolika na efa lasa protestante ary izy hoe raha zay ary manana Marie Angèle dia misy hoe Marie katolika izy zay nom du baptême ny anaran'izay ary fantatsika zany dia mila jery tsara zany tsika hoe tsika dia kristianina nomena anarana ho velony tsika fa tsy nahazo anarana ho faty tsarofo zany no maha-kristianina tsika zany dia nareo raka izy
marina fa eo ny anarana meny dada sy neny fa tsikanko dia tena kristianintsika ary anarana tsy etiketi-poana zany a fa ny anarana hoe kristianina dia tapaka anarana izy kristy dia tokony ho takaniza zany tsika takany kristy zany tsika kristy te hamonjy ny olona rehetra ary zay le dirantsika amin'ny fizarana fahatelo zana fahatelo dia hoe ahoana tia ny koa lay mpamadika dia misy io zany adihevitra teolojika ro antsika olodehibe zany adihevitra teolojika hoe jesosy ve dia tsy efa nahalala fa amadika le rangahy io fa fatany zany fa fatany zany satria ny jesosy atsika dia sady olombelona tokoa no Andriamanitra tokoa tena Andriamanitra malala ny zavatra rehetra omniscient manatrika ny toerana rehetra omniprésent fatany io fatany fa mpamadika jodasy fa naninona ihany tsy hoe nofidiny ihany fa ale amin'le voalohantsika izany natsono izy izy zay tiany akeo aminy tiany io tiany olona rehetra zany izy tena tiany olona rehetra ary tany ndraiky izy dia nyzao fahakelezany zao tsy tiako re tantaraina kely aminareo teny fa tantaraiko ihany satria zava-dehibe mahatonga ny olana be ao a-Palestina mety nareo izy mety tsy tena maraka zany ny tanoranorany efa mety maraka zany miady be ny any amin'iny faritra Moyen-Orient sy Proche-Orient iny amin'izao fotoana zao miady ny israelianina sy ny palestinianina miady ny israelianina sy ny hafa fa eo amin'le palestinianina ny resahako ny raha eo amin'ny resaka palestinianina io dia zao tsy mametsiny azy akory tsika fa zay moa ny tezana azy voateraka ny ankizy vao matsiaro saina ny ankizy dia zavatra anankitelo nampianarina azy voalohany hialana ao Andriamanitsika faharoa mahometa amin'ny mpaminany ary fahatelo Israely no fahavalontsika ny jiosy no fahavalontsika zay nampianarina ampidirina ao amin'ny saina dia gaga ianao zany mahita ankizy kely mbola 7 taona manao an'ilay intifada mitora-bato ny miaramila israeliana na ny israeliana manindro nantsy etsetraetsetra satria nampianarina fahakalana hatramin'ny fahazazany tsika zany a dia jero tsara nataony jesosy io jesosy tsy fatantsara io sainga ny alanynenina tsy ampianarina fahakalanytsika ary zany no atao amin'ny sabatinge fitiavana namana fitiavana tanyrazana fitiavana n'Andriamanitra ny voalohany zany zany le atao amin'ny sabaty zany dia hiainantsika zany dia ny mbola kely dia mianatra ho tia ny namana tena tia na inona mety toetra ny namana mety misy mahasosotra mety mandreraka etsetraetsetra jesosy dia tiany jodasy tena tiany io zay tiany ozy izy ny natsony tsy natsony io raha tsy tiany fa tena tiany io ary ngeda be zany fitiavany zany ao amin'ny fiainan'ny fiangonana ao amin'ny fiainantsika kristianina ao amin'ny fiainana ro ankizy dia ny mbola kely dia miaina amin'ny fitiavana ny olona rehetra zany ke le adidin'ny fiangonana ny adidin'ny fiangonana tsy mijery hoe ry tsy lamboto ry maditra ry zao ka tsy toriana amin'ny filazantsara fa toriana amin'ny olona rehetra ny filazantsara satria tian'Andriamanitra vonjena koa reny tian'Andriamanitra vonjena reny fitiavana io zany dia misy karazany maromaro moa fitiavana misy karazany efatra dia anadindesona kely ahako misy karazany efatra ny fitiavana inona avy ny fitiavana ary voalohany dia ala amin'le teny grika zany fa hainareo zany izy inona agape faharoa filia fahatelo inona io eros ary ny fahaefatra mbola misy fahaefatra mpianariko kely storge io dia io fitiavan'ny mpianakavy io fifankatiavan'ny mpirairaha io dia manana zany tsika ny fitiavan'Andriamanitra agape dia manana antsika koa ny storge zay hitiavantsika ny ray tam-po amintsika ary izy andray tam-po aminao ny fiangonana dia ray tam-po amintsika ary zany no etsoina ny fiangonana hoe mpianakavy ny finoantsika mpianakavy ny finoanan' Jesosy Kristy ka dia eny koa zany azo antoka fa ny fidianana ny Jesosy Kristy an'io tena tiany io satria ny alanenina io tena ny alanenina tamin'io izy fa matetitetika ihany mampatsiaro izy hoe ry jodasy fantatro nge fa ianao mangarona an'le kitapo ao fa nisy zay nge eo amin'ny soratra masina nangarony jodasy ny kitapo zany izy ngamba ny trésorier izy ny mpitahiry vola dia nangoron'ny tao ny kitapo ry jodasy
angarony ny anankiray aminareo ry dia devoly izy izy fa makany eo anaty kitapo fa saingy zao tiany io dia ny alanyneniny io ary zany koa no ampianaran'i Jesosy atsika ho tiany olona rehetra tandre mifarefa any ampianarana tsy any ampianarana dia efa manomboka mankahalaka izy miady amin'ny ankizy fa misy ekipakipa dia miady etsetra tsy manao an'izany tsika fa zany ny fiainana kristianina tenareo ankizy moa tena ampianarana an'izany tanora ampianarana an'izany hiaina an'izany fifankatiavana izany tokoa isika ireo zany rehefa malala no afatry ny tompo androany nantsony aona moa le lohateny teo zay tiany no antsony izy any tiany anininy ireo tiany ho mpitorytenitsika mba hanova olona mba ho tiany ho vanytantarytsika ka ho vainy ny anarana dia efa niova ho kristianinatsika ary tiany koa ilay namatika satria tiany olona rehetra vonjena izy an'Andriamanitra voninahitra amen. Indreny fifalinay Andriamanitra mandrean'izany afatra feno fitiavana avy aminao zany zay fa tianao zay na ratsy azy zay tsy mendrika azy zay dia tianay ianao saingy tsy tianao hijanonao anatin'ny faharatsiana zay fa tia hanova olona ianao dia misaotra anao fa efa novainao ny tantaram-piainanay raha nandray marina ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy efa niova ary tsy maintsy miova zay satria ao aminay Jesosy Kristy fahalimenay tsy fahatanterahanay dia eny mandrakariva natahanay famirapo aminao ndre tokoa ny zanakay ho zarinay iaina ny fiainana tsara teny mbola ankizy teny mbola tanora ary tianay ho tiany olona rehetra ho vonjena ihany koa izy reny izay tompo amin'izay zavatra tsy vitanay tsy efanay dia mangata-pamelana aminao zay fa mpanota tokoa zay mitovy amin'ny Petera zay rehefa nanao zava-mahagaga ianao manao hoe miala amiko fa mpanota aho zay kosa miteny hoe avia Jesosy tomponay avelao ny elokay fa mpanota tokoa zay tsy afaka ny anamary tena nanao vina eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany amen. Sika dia mitsangana andray ny famelan-keloka omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany tompontsika. Sao ny tenin'ny tompo ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoky avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahiry anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tananakavanan'ny fahamarinako aho matokia mitsangana fa miantso anao izy dia hoiko izy ny fahotany sy ny elony tsotsarovako intsony ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia voavelany elokareo noho ny anarany masina midy arany tompo amen. Zay voavelany elony sy voasarona fahotany sambatra ny olona zay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen.
efatrisika arak'izao manarak'izao manao hoe manambara finoantsika an' jesosy kristy sika dia araka ny tenin'ny jaona mpoanabatisa hoe indro ny zanak'olon'andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao sy araka ny teny nataon'ny andrea hoe efa nahita ny mesia sy araka ny teny nataon'ny natanaela hoe aby eo ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny mpanjaka ny israely sy araka ny teny nataon'ny samaritana hoe tena nainonandre fa fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao ary araka ny teny nataon'ny petera hoe ianao ny kristy zanak'andriamanitra velona ianao ny manana ny teny fiainana mandrak'izay ary araka ny teny nataon'ny tomasy hoe tompoko sy andriamanitro amen. Mahazo toerana mahazo mira ny etokopira.
ny eo amin'ny asa vavolombelona tsika zao ny batisa zany a ataontsika ny voalahatra dia mandroso hainareo ray aman-dreny anao batisa ray aman-dreny miakatra ety amin'ny altara ny mpanotrona dia eo ambanin'ny altara no manotrona araka nefa fanoantsika raha teo. Satsika ireto namatsika ireto izay manao foa ny fanoloran-tenany sy mandrolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. Ho enoy ary ny tenin'ny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenty ity manao hoe efa nomena any fa efana rehetra ny an-tandrase ety an-tany koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nadadiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary aoriko ny fanikeko ho amiko sy aminao mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao aho. Tao amin'ny koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famoran Kristy fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ny finoana ny Kristy Jesosy fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevona tsy andevona lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Noho izany ry ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena izay ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka dia aoka hanambary izany ianareo. Manolotra ny zanakao an'Andriamanitra retsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe noraisiny avy amin'Andriamanitra izao sy ekeny an'i Jesosy ho tompo mba hahazoany hery andavan'ny asan'ny satana rehetra, vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolalahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay anatanterahana izany. Amen. Andriamanitra ny fanekenana nataonareo teo izany matokia azy fanampy anareo amin'izao ndraikitra masina izao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Tsangantsika fiangonana riavana malala ho mariky ny faraisantsika andraikitra amin'izay rehetra nataontsika batisa. Favaka isika. Andriamanitra raitsy toa, tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanentanana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay raha io manatrehanay. Aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanterahany eto ampanaovan'izao batisa izao fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ity zaza atao batisa ity anie ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ampiraiso endrika aminy
no ny asan'ny fananao masina zay mitarika azy sanandro ho amin'ny voninahitra o mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Raha Marson Antsaly Malalatina. Raha Marson Antsaly Malalatina manao patisanao aho ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Favakisika. Faly misaotra anao zahay Tompo fa tanteraka ny fanindrin'ny Ray aman-dreny. Miombonay no amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra. Angatahana fiangonana dia nitehirizana ho an'ity zazy ity eo ambany fahasoavanao ka ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny Ray aman-dreny sy ny fianakaviana azahoany manatanteraka ny fanekeny efa nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny Ray aman-dreny sy ny fianakaviana ary ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. So no teny fanomezatoka avy amin'Andriamanitra, anaka aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ary ho zay fiangonana aminareo Ray aman-dreny ento ka tezao an'ny Tompo ity zaza ity. Amen. Azo toerana Tompo dia manao ny rakim-pisaorana ny Tompo isika ary ao anaty feon'ny zava-manindro. Efa miomantsika sampana parazava stily fa iroso amin'ny fampanaovam-panekentsika izao. Anatin'ny filaminana tsara no iadrentsika ny fampanaovam-panekena ary araka ny fomba ny skoty zany moa fomba ny sampana mpanazava stily. Tonga amin'ny fotoana natanterahana ny fampanaovana fanekena ny birao ny komity mpivondronana ny fanekena mpiandraikitra fanolorana tony eto amin'ny sampana mpanazava stily sika ravana malala ka dia mangataka ny filo avy amin'ny fikambanana mpanazava stily faritany analamanga voany anokatra ny fotoana amin'ny fomba skoto. Anokatra izao fotoana izao amin'ny fomba skoto isika ary aorianan'ny hira manam-parasaka dia atao ny hira jobily faha-enimpolo taona ny votrokely noho ny mambola ao anatin'ny taona jobily atsika. Koa mangataka ireo izay rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana. Mpanazava. Yeah.
nanangana ny sampanapana zavastily lefazy mbola mandrena rao sampana ty amin'ny fiangonana ny sampanapana zavastily moa zany dia ny synodam-paritany sympaty no miay antsika fa dia manasa ny sokotena ny synodam-paritany mba natateraka amin'ny fanokana sy ny birao sy ny komité mpivotrona isika fa itorate amin'izy faly miarabantsika fiangonana manontolo ry havana ny iray aman-drem-pitandrina ny sampanapana zavastila eto amin'ny fitandremana salema vaovao tonga eto ny tenanay misolotena ny sampaty fohibe sy ny sampaty synodam-paritany Antananarivo andrefana raha mba hampandroso tsara ny asa dia misy ny antsoina hoe mpikambana mpitantana dia komity mpivondronana izany misaotra an'Andriamanitra fa noho ny fitantanana dia efa tafajoro eto amintsika ny fivondronana sampanapana zavastily eto amin'ny FJKM salema vaovao efa voalohanareo ihany koa ny adidy tandrifanareo koa mangataka anareo birao izay efa fofidy izay hotononina anarana eto aloha ary androso anatanteraka ny fanekena fanehoam-pahavononana amin'ny maha komity mpivondronana anareo tononina mialoha ny Andriamatoa sy Ramatoa isany ny filoha Josiane Tsikovana miantsa filoha-panampy Rakotondravony Manitra Alonoro Apatsy Masaky
Mpitantsoratra Ratolo-Janahary Vololon'ny Aina Miora. Mpitantsoratry ny vola Ramanantsoa Volatiana Olga. Mpitambola Rajoely Manantsoa Elina. Mpanolo-tsaina Rakotondratsimba Manampiasina sy Razafy Mahazo Jauna na Kianga Miezaka. Ny tonim-panazava sy ny solon-tena-panazava dia manatrika ny fivorian'ny braoko ireto izy ireo. Ny tonitily Andrianatoandro Bodo Navalina Sara. Solon-tena-panazava Rabetasoa Fenitrarivo Nordinana Mia Mahakara. Ireto indray koa ny komiti-pivondronana. Tononona melohatrany ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Andriamoria Oby. Andrianatoandro Anitra Benjamina. Andrianirina Onjatiana Nomena. Andriniaina Elianina. Famantanantsoa Ravo Anjasastera. Rakotomalala Ando. Mamsoa Clarisse Yvette. Rafaranirina Arsoa Vertine. Rahary Malala Sophie. Rahary Mampianina Nirsoa Antriniaina. Raherlisy Antamalala Voanginirina. Rajon Arson Louva. Rajonson Antra Laura. Rakotoasim-bola Martin. Ramananirina Antrasoa. Ramavosomanalina Antavololona. Randriamalala Josoa. Randriamanantsoa Zo Ernaivo. Randria Nariso Naharimanana Henri Son. Randrianjavison Aina. Randrianjavison Aniely. Randrianjavison Mendrika. Raoely Arvao Nomenjanahary Susa Laurence. Raoely Maefa Herinaina Andriamilanto. Rasoalinina Lucia Viviane. Rasoanaivy Maoly Maharavo. Rasoanantenaina Norsoa Emiline. Rasoanirina Eliane. Rasoarlaina Sidonie. Rasoarvelo Antrinaina Janine. Ratovo Hery Nicolas. Razafimbelo Jacob. Razafindrasoa Vololon'Irina. Razafy Nomenjanahary Ravaka. Ramilson Fanomezanjanahary Antriniaina. Razafy Tsara Vololon'ny Aina. Razakarimanana Anjamboangy. Razanatarafina Justine. Solofoarmino Julien Clarisse. Solofinanahary Arvelo Edy. Solofinanahary Arvelo Jimy. Solofinirina Andry. Reto indray kosa solon-tena mpanazava ao anatin'ny komiti-pivondronana. Mahamiarimisa Tombonirina Isaia. Ratefy Arson Finoana Fanasina. Rabemananjara Aingotiana. Reto kosa indray ny avy amin'ny Tily. Rajoelina Nambiniavo. Rajoelina Sandratrasina. Rajoelina Miantsa ary Andrianatoandro ny Anjasoa. Hoy ny teny soratra masina ho anareo ao amin'ny bokin'i Isaia. Jehovah efa niantso ahy hatrany am-boka ary hoy izy tampoko, mpanompoka ianao ry Israely eo, izay entiko mampiseho ny voninahitro. Hoy ny apôstôly, mangataka aminareo aho mba handeha manaraka amin'ny fiantsona izay niantsona anareo, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo ny fandevitra amin'ny fitiavana, mahazotombo tany amin'ny firaisana avy amin'ny fanahy, amin'ny fehem-pihavanana.
miadiny ary tsara amin'ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa tsy nomen'andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena zany ary ny teny soratra masina ao anareo koa mangataka anareo izahay anambara-pahabe maso ny fanekena eto mason'andriamanitra ary eto anatrehan'ny vavolombelona dia ny fiangonana koa mangataka ny fiangonana hitsangana. aoka hipetraka ny fiangonana noho izany fanekena nataonareo teo izany eto anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sady nanome ny fanahiny ho antsika izahay dia manolotra anareo ho birao sy komiti-pivondronana ao amin'ny sampana mpanazava stily eto amin'ny fitandremana Salema vaovao koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia mandray tanana anareo izahay izay solotena ny solodam-paharitana Antananarivo Andrefana sy ny fiangonana manontolo ho amin'ny fanompoana ny fidianan'ny fiangonana anareo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Ho antsika fiangonana kosa dia zao nafatra avy amin'ny soratra masina mangataka aminareo zay raha lamba anekenareo zay mikely aina sy mitondra anareo amin'ny anaran'ny tompo ary mananatra anareo mba hajainareo indrindra izy amin'ny fitiavana noho ny asany. ao koa ny voalazan'ny Hébreux 4:10 manao hoe tandremo mba tsy ho lavinareo zay miteny fa izy ireo tsy hafananjosotra tamin'ny nandavany ilay nilazan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny tetỳ ambonin'ny tany maika fa isika raha miodina miala amin'ilay avy any an-danitra. ao koa ny Hébreux 13:17 manao hoe manekeny mpitondra anareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana mba hanaovany zany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy hahasoa anareo zany. Fomban'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ndriavana ny manendry olona hitondra sy hitarika ny fiangonana enina dia ny tompo aza dia nanendry apôstôly ho mpanao raharaha samihafa tsy ho mpitsarintsika na mpanometsiny ny mpanompon'Andriamanitra fa ny anjarantsika dia mivavaka azy ireo ho azy ireo mba ho mahatoky amin'ny antson'Andriamanitra azy izy ary manampy azy mba havitany tsara ny andraikitra izay efa napetraka taminy. Tompony andraikitra tokony antoka amin'izy ireo koa isika fiangonana ka tsy mahazo mialangalana fa tsy maintsy manaiky ny ombona amin'izy ireo amin'ny zavatra rehetra. Hivavaka isika. Ny tompo ray ny an-danitra misotranao zay no ny amin'ity andro androany ity izay andro lehibe nomenao Andriamanitra. Ndreto ny olona nofidianao dia apetraka eo ambany tananao mahery izy ireo mba toloranao ny fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana hanana fahendrena sy fahazotoana ary faherezana mba hamirapiratra ny voninahitra ao ny asa fanompony ato anatin'ity sampana mpanazava stily ity. Mpianary koa ny fiangonana tsy hitaza-potsiny fa tena hifanampy amin'izy ireo atosan'ny andraikiny dia tsaronay mandrakariva mbavaka ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanonana izany tony-bavaka izany. Amen. aoka ianareo brosy komiti-pivondrona hitodika aty amin'ny alitara andray ny tsotrano aty amiko ny tsotrano dia zany nareo mitodika. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay izy ene no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ho azy ene ny voninahitra mandrakizay ho aminareo ny fiadanany. Amen. Alo midina dia fany ambany andray tanànareo zay ao ary
Mandritananareo zay mairesy sy matanjah maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe maifabe amin'ny asan'i Jesosy 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 maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe mandrakariva amin'ny asan'i Jesosy maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa zanako maifabe mandrakariva amin'ny asan'i Jesosy maifabe mandrakariva maifabe mandrakariva maifabe mandrakariva zanako maifabe mandrakariva zanako maifabe mandrakariva zanako maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokonareo maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe zanaka maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe amin'ny asan'i maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe amin'ny asan'i Tokoa rakizy maifabe amin'ny asan'i Jesosy maifabe amin'ny asan'i Tokoa maifabe amin'ny asan'i Jesosy hiditra amin'ny dingana manaraka indray tsika zany tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahana ny fanekena-pe ndraiky tsika izao dia mangataka ny solotenan'ny synodam-paritany mba hanazava momba izany. Araka ny efa hitantsika teo fa efa fivondronana ara-dalàna isika sady efa nalony adiditsika. Fantatra ihany koa fa efa nanolotra sy nandefa mpiandraikitra ny io fa natany amin'ny faritany tily eto Madagasikara sy faritany mpanazava eto Madagasikara ianareo komiti-pivondronana ary nahatafita soma tsara ny fiofanana ilainy izy ireo ka mendrika amin'ny fanoloran-tenan'izy ireo izao fanekena izao. Koa mangavy ny filohan'ny komiti-pivondronana eto amin'ny FJKM Salema vaovao ary iantso ireo mpiandraikitra natateraka ny fanekena. Faly tokoa izahay filoha sy biraon'ny komiti-pivondronana fa 420 ary ny ray aman-dreny rehetra eto amin'ny fiangonana Salema vaovao. Misaotra an'Andriamanitra izay tamin'ny ny antsony ireto mpanompo izay nanolo tena mpitiavana sy fanetren-tena tokoa ho mpiandraikitra ato amin'ny Sampaty. Efa ampitaona tsara izy ireo sady efa mpandray fandraisan'ny tompo tokoa ka natolotry ny komiti-pivondronana ny faritany mpanazava eto Madagasikara sy tily eto Madagasikara mba azo fiofanana momba ny andraikiny. Efa nahavita izany fiofanana izany izy ireo ankehitriny sady efa vita fa ny manam-panata amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny biraon'ny komiti-pivondronana ary ny filoha-panabe. Koa iroso amin'ny fanekena-mpiandraikitra ary izy ireo amin'izao fotoana izao mba ahafahany manatanteraka ny tsakany sy andavany izany adidy masina ny antson'ny tompo azy izany. Koa mangataka azy ireo iroso eto anoloany. Razanakoto Mialinjara Arena Santatry ny aina na Sity Mahave. Andriamori Lova, Andriamori Fanilo. Ary nandre ny feon'ny tompo nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha irakay dia hoy izao ity aho iraho aho ary amin'izany dia mahazo tokokoa ry rahalahy ampitoetra ny fiantsona sy ny fifidianana anareo miorena tsara aza miova ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatra reo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina amin'ny tompo dia misaoran'Andriamanitra tsika ravana malala noho ny fahasoavana sy ny fitiavana manome mpiara-miasa tanteraka ny fanampiazana sokoto eto amin'ny sampana parazava stily izay sampana velona eto amin'ny fiangonana misy atsika dia manandraikitra lehibe tokoa isika fiangonana amin'ny fanolokolona sy ny fanabeazana ny tanora sy ny ankizy araka mibaikion'ny tompo hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia mijoro eto amintsika ny sampana mpanazava stily hitaiza reo zanakitsika ireo ho faharovombelon'i Jesosy Kristy amin'ny fanomponana Andriamanitra sy ny fiangonana amin'ny fanampiana ny namana sy ny firenena ary amin'ny fankamaminana ny fahalahina fijoroana ho andro ny fianakaviana dia fahavolombelony ny fanoloran-tenan'izy ireo isika fiangonana manontolo amin'izany isika rahalahy sy anabavy malala dia tsarovy
ho anareo mpiandraikitra zany ny alehiben'ny andraikitra natolotra anareo sy nikenareo atokany tokoa ny tenanareo mendrika izao fanompona masina zao ka hanaovanareo ambony indrindra manomboka an'io ny adidy amin'Andriamanitra sy amin'ny tenanareo ary adidy amin'ny hafa ivavaka sika ndreto ny zanakay zay manolo tena hanao ny asan'ny mpiandraikitra andraikitra koavana zany dia mangatapitahina aminao zay ahita fiteo masonao any izy ireo ka ahery sy atanjaka ara-panahy azahoany mitaiza ireo zandriny ireo rahavaviny ireo anadahany amin'ny fitezana marina tokoa araka ny sitraponao dia matoky manana anao zay fa ho eo ampelantananao ireo misaotra Jesosy amen. Amin'ny anaran'ny foibepikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara sy ny faritany Analamanga afovoany dia faly tokoa izahay miarahaba ny fiangonana manontolo sy ny komity mpivondronana eto amin'ny FJKM Salema vaovao 67 hectara ary mandray anareo mpiandraikitra izay efa natolotra ny komity mpivondronana sy ny fiangonana ary efa nahatanteraka ny dingam-piofanana mifanaraka amin'ny andraikitra raisinareo sy nankatoavin'ny foibepikambanana. Koa mialohan'ny anaovan'izy ireo ny fanekeny ary dia toy izao ny fizotrany. Ny mpiandraikitra rehetra efa navita amin'ny fanekeny ka manao fanamiana dia hanao fiarabana kely ary amerin'izany ao am-pony. Ireo mpiandraikitra hanao ny fanekeny kosa dia hanao fiarabana lehibe ka hitodika aty amin'ny alitara. Ny andininy voalohany amin'ny hira fanekena dia ataon'ny mpiandraikitra hanao ny fanekena ary ny isan'andiny sy ny andininy rehetra dia araka ataontsika. Aoka hitsangana isika fiangonana. Razanakoto Mialinjara Arena Santatry ny aina Sitimave Andriamoria Lova Andriamoria Fanilo. Mahavelom-panantenana ny sampana tokoa sy ny fiangonana ny mahita ny fahavononany se toy izao tanorana andresina maly ny antson'ny tompo ka vonona ampandroso ny fanabiazana reto ankizy sy tanoran'Andriamanitra to amin'ny fiangonana se tsy mora zany adidy lehibe zany nefa matoky fa tsy asy irery ianao fa vonona mandrakariva kosa izahay hanampy anareo amin'ny zavatra rehetra eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Kehitriny ary dia mangataka anareo zay hamaly izao fanontaniana izao. Ianareo ve mahazo tsara ny rafitra sy ny fitantanana araka ny fodidalana sy ny fitsipika mahafiangonana ny fiangonana? Teny mafy. Vonona ve ianareo anaty zany ary akatoy ny fandaminana rehetra? Ikenareo ve ny fa zava-dehibe ny fianianana mahampandray fanasan'ny tompo sy ny fijoroana vavolombelona eo amin'ny fiangonana ny antsonanareo? Amin'izao fiantsona ho mpiandraikitra izao dia milaza maronao fa azoko tsara sady akeko ny zava-kendren'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Hiezaka ao amin'ny fivoarana ara-tena sy ara-tsaina ary andalina amin'ny fiainam-panaiko amin'ny fahalalana sy finoanan'i Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ahy. Ho vavolombelona eo amin'ny vorokely izay andreketako ankatoy ny lalàna mpanazava ny herin'Andriamanitra no iankinako atanterahako izany. Ko ankehitriny ary amin'izao iantsonany se ho mpiandraikitra izao milaza marina ve se fa azony se tsara sady ekeny ny zava-kendren'ny fikambanana tily eto Madagasikara. Ikelaina tokoa ve se anatanteraka ny adidiny se amin'ny fankatoavana sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompony se sy mpamonjy any se ny herin'Andriamanitra ve no iankinany se ahatanterahany se an'izany. Amin'izao fiantsona ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady akeko ny zava-kendren'ny tily eto Madagasikara. Ikelaina tokoa anatanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy ny fankatoavana an'i Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ahy. Ny herin'Andriamanitra no iankinako atanterahako izany. Ry Cheftain Lova amin'izao iantsona se ho mpiandraikitra izao dia milaza marina ve izy fa azony se tsara sady ekeny se ny zava-kendren'ny fikambanana tily eto Madagasikara. Ikelaina tokoa ve izy amin'ny adidiny se ikelaina tokoa ve izy
amin'ny fanatanterahana ny adidiny se ary Jesosy ve no tompony se ary ny herin'Andriamanitra ve ny akina se antanterahany se izany. Amin'izao fiantsoana io mpiandraikitra izao dia milaza marinao fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ity leto Madagasikara. Ikelena tokoa aho natanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy fankatoavana an' Jesosy tompoko sy mpamonjy ahy. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako ahatanterahako izany. Raha misy sampana roa mijoro eo anivon'ny fivondronana anankiray dia manendry izay tony am-pivondronana ny komity fivondronana araka izao fepetra izao. Tanora lahy na vavy raika amby roapolo taona raha kely indrindra efa nandraikitra sampana nandritra ny roa taona na vita fanekena mpiandraikitra ary mahay mifandray amin'ny afoko ankehitriny mangataka ny komity fivondronana anolotra izay ho tolorana tony am-pivondronana tily. Andriana Antoandro Bodona Valina Saraha. Toy izao ny andraikitra ny tourniam-pivondronana. Manolo ny mpiandraikitra sampana raha misy tsy mahay eo azy, mikarakara ny fivorian'ny ray aman-dren'ny mpiazana, mitarika ny filakevitry ny mpiandraikitra, manarika ny fivorian'ny biraon'ny komity mpivondronana.
ko ankehitriny ry mpiandraikitra vita fanekena ry tony tily indro apetaka aminareo ny mariky ny andraikitra reo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy ny sampany dia miarabanareo zay misolotena ny sampana mpanazava stily fobe ny synodam-paritany komity mpivondronana sy ny fobe mpikambanana MTM sy ny faritany mahireza sy mahatanjah fa ny tompo no momba anareo. Amen. Ny fobe sampana mpanazava stily avana dia mandolotra fanamarihana na havitanareo izao fanekena izao toy izao ny soratra ao anatiny misy logo an'ny FJKM eo amin'ny ilany dia ny sarinareo dia misy logo an'ny sampaty fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sampana mpanazava stily aoka hirehatra ny jironareo lioka toko 12/5/30 taratasy fanamarinana mahampiandraikitra mpanazava na mahampiandraikitra tily. Ony tompo mo tia ava ianao eny tompoko ianao mahalala fa tsy ianao aho dia hoy izy andraso ary ny ondriko. Ny fobe sampana mpanazava stily FJKM dia manolotra ity any dio ny anaran'ilay nanao fanekena ho fanamarinana sy ho fahatsiarovana ny nanaovana fanekena ho mpiandraikitra tamin'ny 7 Jolay taona 2024 teto amin'ny FJKM Salema vaovao ho mpiandraikitra ao amin'ny dio le andreketanareo rehefa navita ireo dingam-piofanana ilaina amin'izany sy ny fanomanam-panahy ary nozahan-toetra tamin'izany ka nahafa-po dia ndrozo tamin'ny fanaovana izao fanekena izao teo anatren'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo dia eo ilay fanekena ny tonononareo. Ny nanao ny fanekena ny faritany mpanazava na ny faritany tily ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana sampatia ny mpitandrina ny tonian'ny sampatia fobea no manao sonia eo ambany. Androany fa 7 Jolay taona 2024 dia atolotra anareo izany. ry iray aman-dreny mpitandrina, ry fiangonana malala, ry iray aman-dreny sy komity mpivondronana, ry sampaty eto amin'ny FJKM Salema vaovao 67 hektara. Ireo ny mpiandraikitrareo sy tony mivavao azy mba hatotosany hantsakany sy andavany ny andraikiny. Aza toninareo ny fikarakarana ny fampitaovana sy ny fiofanana izay hatrehany ary ny asa fanabeazana izay ataony. Tsy adoninareo ihany koa ny manefa ra-potoana ny adidin'ny sampana amin'ny fiangonana sy ny sampaty amin'ny faritany sy ny foibe mpanazava stily eto Madagasikara fa izany mahasampana velona eto amin'ny fiangonana.
ry andiany vintsy io ny mpiandraikitrareo ankatoavy izy mivavao azy dia ho tonga vorokely vanina sy vonina ary indrindra fa volombelon'i Jesosy Kristy ianareo ry sity mahave mandehana amin'ny herin'ny se zao tanterao ny fanompony se ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra dia vonjeo ny andiany se. Araka ny fizarana andraikitra eto amin'ny andiany Siony dia cheftaine Fanilo no akela ry andiany Siony io ny mpiandraikitrareo mankatoavy azy ary ho tonga mpianatra ny firenena rehetra. Araka ny fizarana andraikitra dia cheftaine Lovano Baloa ry cheftaine tany ny finoana ao ampinga dia vonjeo ny andianareo. Ry vondrona tily eto amin'ny fivondronana fa 720 io ny tonianareo mivavao azy dia mankatoava azy ho tonga lovitov vanina ho tily vonina ho mpiandalana vonina ary ho mpitarika vanina ianareo ry tony navalina mitoriny teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra andevondreo ny fonjiny se. Amarana izao fotoana izao amin'ny fomba sokoto isika koa mangataka ireo izay rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana.
marana teraka zao fotoana zao sika mbola hivavakatsika riavana malala misaotra sy mankasitaka anao zay noho ny fahataterahan'ny fotoana misaotra anao zay noho ny amin'ireo zanakay izay nanao fanekena ary natolotra ao tony am-pivondronana mba ireo izy ireo meo fahendrena ary indrindra aoka ho feno ny fanahinao masina aizany mitaizany beazina amin'ny tenin'Andriamanitra ampahirezo lalandava mba hanakery amin'ny teny sy ny asa tanteraka ny sitraponao Andriamanitra dia mivavaka ihany koa zay ho an'ny fiangonanao ny Efjekema sy ny ty fiangonanao ito Salema vaovao ity favak'izay ho an'ny sampanampanazava stily ampahirezonao ny komity mpivondronana ny Brao ny Beazda ny Mpanabe ny Sakaiza mety nambavaka eo anatrehanao dia mivavak'izay ho an'ny fikambanana mpanazava sy tily eto Madagasikara ho tahinao aneny asa ataon'izy ireo dia mametraka fenam-pelatananao zay vita androany zay mba hisehoany ny voninahitra ao Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay koa ny ivavahana eo an'ny firenena mba ho titiko ny fireneny ireto zay mpanabe sy beazina ao amin'ny fiangonana ireto misaotra ry tompo amen dia maneho ny fisaorana an'Andriamanitra tsika ravana malala fahataterahan'ny fampanovam-panekena ny fanolorana sy fampanovam-panekena ny komity fivondronana sy ny Braony ary ny fanolorana tony misaotra ny tomposika noho ny fahataterahan'izao fotoana izao fanampiseho tokoa ny voninahitran'Andriamanitra zany dia makasitraka manokana ireo tompony andraikitra rehetra ao moa ny avy any amin'ny sodapartany ao ny filoha isan-karazany izatsokajiny ao amin'ny mpanazava sy ny tily ary tsika sokoto rehetra izay nanatrika nyty fotoana ity misaotra antsika fiangonana manana faharetana ho an'Andriamanitra voninahitra dia ampitao any amin'ny sodapartany sy ny fobe fa makasitaka sy makatelona ny fiangonana noho ny fiarah-miasa misaotra tompoko zay ny amin'iny fa dia be pitsopitsony moa reto sampanampanazava stily reto be pitsopitsony reo satria fitaizana moa natao fa tsy zavatra hafa akory tatsika ravana malala iroso amin'ny zavatra hafatsika dia ny vavaka fangatahana fotoana anankiray ananatsika men'Andriamanitra atsika zany azahoantsika mangataka zay irininy fotsika ary eto dia miteny manao hoe ny vavaka fangatahana dia fangatahana zay zavatra tena ilaina zay mangataka zavatra tsy ilaina fa zay tena ilaina no angatahana ary manana finoana fahomen'Andriamanitra zany andeha iombona mivavaka sika reto zay misaotra anao sy mankalaza anao noho ny amin'ny fitahiana mahatretrika zay nitahinao ny fiainanay Andriamanitra betsaka ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay fa tsaroanay ny tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiangonana miasa eo amin'ny fianakavianay betsaka ny zavatra manahirana na ny ara-pahasalamana na ny fivelomana fa indro ny tananao mahery natsotranao hitantana sy hivimbona anay dia tsy mahatsiaro sahirana zay fa mahatsiaro hoe manana mpanampy zay mahatsiaro hoe manakery zay satria manana an' Jesosy Kristy tomponay indreto zay fiangonana mangataka aminao tompo ny amin'izay ahaizanay misaotra anao amin'ny zavatra rehetra misaotra anao noho ny amin'ny soa rehetra efa natobaka ao teo amin'ny fiainanay natobaka ao teo amin'ny fiainan'ny fiangonana natobaka ao teo amin'ny fiainany isam-pianakaviana sy isam-batan'olona tompo ny teny rehetra renay androany iny anovan'ny fiainanay ka io tenin'Andriamanitra io tsy henonay fotsiny na anongilatsofina fotsiny zay fa tena ampiatra zany ary hiatra eo amin'ny fiainanay tokoa zany ka anovan'ny fiainanay dia mivavaka izay ho an'ireo fahasairana samihafa manjo anay tompo misy ny tsy salama misy ny sahirana eo amin'ny asa arabola misy ny sahirana amin'ny zavatra maro be tsy voatanisa reny rehetra reny no entina eo anatrehanao amin'ny vavaka mangina ampangino ny feonay fa ny fonay kosa aoka hiteny eo anatrehanao Andriamanitra ary dia ny vavaka tokoa ireo satria zany no toetranao Andriamanitra mpiainy vavaka ianao
misotranao zahay fa nomeno fotoana izay hanononanay tonombavaka eo anatrehanao miaino ny vavakay dia mivavaka izay ho an'ny marary rehetra ho sitranonao anie ary ireny mararina ireny aisam-pianakaviana dia ampianaro ny teninao manao hoe andramoka izao fa tsara Jehova na ny aretina tsy sitrapanafody aza dia anandrana izany tokoa ny mpanomponao ny hoe tena iankina aminao dia ho sitranonao izay manana fahasahiranana samihafa ho jerenao amin'ny indra fonao fa zanakao reny dia mivavaka izay ho an'ity fiangonana misy anay ity fiangonana dia anao Jesosy Kristy ianao ny lohany tantana ity fiangonana ity anenao amin'ny zavatra rehetra ampahombo ny asa rehetra izay atao na inona ary ampiseho ny voninahitra io fa ianao ny lohan'ny fiangonana tompony finoanay sady mpanefa azy ianao ny antso anay ary mahatoky Andriamanitra izay efa niantso anay ka mijery anay amin'ny atsipiriany dia mampandresy anay dia mampandroso ny fiangonanao araka izay sitraky ny fonao sy namolavolanao azy mavangio ty firenena ity tompo fantatrao fa zavatsarotra ny lalovan'ny firenena maro ny olona sahirana mafy tena sahirana ka dia mangataka aminao zahay fangio hoe ny mpanomponao misy amin'ireny mpanomponao tena resy lahatra ny amin'ny famonjenao dia vonjeo izy mba pirofo ny fitiavanao azy petraka ampelantananao ny fiainan'ity firenena ity matoky manana anao zahay tsy miantehitra amin'ny olona na iza na iza tsy faly hanome tsiny zahay na hoe tsara na iza na iza fa ianao no Andriamanitra mpitsara marina ka dia asehonao zany fitsaranao mahagaga izany samy vavaka izany dia akamba nay amin'ny vavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe aineo izay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao tonga ny eny fanjakana atao anio sitraponao ety an-tany io tahaka ny any an-danitra eo anay io izany rasazy ho anay melany ilokay tahaka ny namelana izy neroka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafany amin'ny rahajejo anao ny fanjakana sy ny eny ary ny voninahitra mandrakizay amen dia misaotran'Andriamanitra tsika noho izany dia mitsodrano antsika mba azo valimbavaka tokoa amin'izay nangatantsika tamin'Andriamanitra raha fantany fa mahasoa antsika izany dia ataony fampiaraba amin'ny eo akaikitsika manao hoe araba fa natson'ny tompo ianao dia amarintsika manao hoe fiadananao aminao ve zany hoe natson'ny tompo zany zavatra kely zany tsy hoe natsono dia any aminy fa natsony amin'ny andraikitra zay ary fampiarabana dia miaraba antsika fiangonana rehetra miaraba noho ny fahasoavan'Andriamanitra ndrotsaka tamintsika miaraba noho ny fahasahiranana izay nanjoa antsika kanefa dia nentin'ny tompony voaka tamin'ny fitahina mahatretrika isika sao dia ho lazaina amintsika amin'ny fitina na raharahan'ny fiangonana ary raha io hoe nareo atao mary azy amin'ny zoma dia tsangany ianareo fantatra ny fiangonana manontolo eny tena trany ny fiarabana izay efa nifanaovana teo ary misaotran'Andriamanitra isika izay mbola nantsony tonga eto amin'ity tranony ity na eo aza ny faniriana sy ny fikasana dia izy no mahatanteraka ary zany ka dia misaotra asika fa mbola nantsony tonga idera sy ame voninahitra azy eto amin'ity tranony ity no lady mamarina ity volana jolay ity misaotran'Andriamanitra isika namakivaky an'izay volana jolay zay dia mangataka aminay isika ny amin'izay mbola hitantany any atsika ny amin'ny volana aogositra izay mbola omeny raha tahiny ka mbola sitrapony ny azahoantsika an'izany volana vaovao izany araka nefa nambara teo dia ity alahady ity koa no moana sy anirahana ireo mpianatra sy mpitandrina izay irahana ao amin'ny fitoriana filazantsara sy ao amin'ny fampianarana eny Antsahamanitra moa zany no anatantarahana azy nitolakandro amin'ny ray ora sasany eo zany manomboka ny fotoana ka dia ho antsika zany izay afaka manatrika izany dia tsara mba mifanohana sy mifanotrina
amin'ireny zanatsika ireny. Mahakasika ny fampianarana ihany ny université Unifra na ny université Raveljohn izay amin'ny FJKM ery Ampandrana dia manatanteraka ilay porte ouverte amin'ny talata ho avy izao. Dia ho antsika izay tia fantatra bebe kokoa na tia fantatra misimisy kokoa ny amin'izany université ny FJKM ery Ampandrana izany dia amin'ny talata zany izay porte ouverte izay. Ny fifaninanana ho amin'ny concours d'entrée amin'ny L1 zany ny alarobia fa 17 volana aogositra sy ny fa 17 ny volana septambra no anaovana zany fifaninanana izany. Dia misy lalam-piofanana 7 moa azo isafidiananao dia ny droit, ny gestion, ny informatique, ny communication multimédia, ny anglais, ny tourisme, ny agronomie, ny BTP ary ny géologie appliquée et environnement. Dia raha te alala misimisy kokoa ny amin'ireny isika dia tongava mamonjy ilay porte ouverte zany amin'ny talata ho avy izao eny Ampandrana. Ny librairie Antso dia mampafantatra antsika toy ny fanao isan-taona zany dia miezaka mandrakariva mitsinjo tsika ray aman-dreny izay mananjanaka mbola mianatra moa zany ny amin'ny fitaovana, ny amin'ny fitaovam-pianarana izany. Na eo aza ny fakandrifotra dia efa manangona sahady izany fitaovam-pianarana izay hoentina hiatrehana ny fianarana amin'ny taona ho avy io zany isika. Misy ny fihenam-bidy izay ataon'izy ireo dia misy ticket zany izay nomeny mba hahafantarana hoe ity dia FJKM maka an'izay ticket izay ianareo ao amiko dia rehefa tonga any zany mividy an'ilay fitaovam-pianarana dia misitraka an'izay fihenam-bidy izay. Fandaharam-potoana sy fampatsahivana ihany izy ity isaky ny sabotsy mialohan'ny alahady fandraisana fanasan'ny tompo dia mampatsiahy antsika ihany ny amin'ny fivoriam-pihevitra raha amin'ny ora sasany. Ny fivorian'ny mpanray fanasan'ny tompo amin'ny 3 ora sasany arahan'ny fanomanam-panahy zany tanterahana zany amin'ny sabotsy ho avy izao izay fandaharam-potoana nolazaiko teo izay. Ny filazana manjo amin'ny finoana sy ny fitsakana tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny raibe na ny raibe malalanay Randriamaty Jean Baptiste dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 37 taona tamin'ny alahady lasa teo. Ny nifo moa dia efa voalevina. Ny zanany no eto amintsika raha Mavsoa Manana Antavololona sy ny zanany. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny alarobia lasa teo teny amin'ny fahasandrasany teny Ambatotelo Ambohitrimanjaka. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsakana tena maty nampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay Ralay Armizaka Philippe dia nodimandry ny 20 ny volana Jolay lasa teo rehefa nivahiny 20 taona. Miangona eto moa izy ny reniny koa eto Ravelo Arso Marguerite dia ny nofony koa efa voalevina tamin'ny alarobia lasa teo teny amin'ny fahasandrazany teny Ambatomboravavy Mahitsy. Ny Sampanapanazava stily dia tonga aty amin'ny farany izy ity satria mba mifandraika amin'ity zavatra natao teto ihany. Anatotosa lasa lehibe izy ireo amin'ny 2 volana aogositra ka hatramin'ny 10 volana aogositra ho avy izao any Mahajanga. Dia ny fandaharam-potoana zany tahaka an'izao miantso ny ray aman-dreny rehetra zany, ray aman-dreny ireo beazina izay andeha amin'ny olasy io zany sy ny komity mpivondronana mba ho tonga hivory hanao ny fandaminana amin'ny alarobia ho avy izao amin'ny 2 ora sasany. Izay ny fandaharam-potoana voalohany. Ny fandaharam-potoana faharoa dia ny zoma amin'ny 4 ora sasany kosa zany dia miantso ny ray aman-dreny rehetra sy ireo andeha hilasy rehetra mba ho tonga hanatrika ny asa sy fampaherezana izay ataon'ny mpiandry mialohan'ny andehanana mba hametrahana ny disy ny lasy eo amin'Andriamanitra zany dia amin'ny zoma zany asa sy fampaherezana ho an'ireo izay andeha hilasy rehetra miaraka amin'ny ray aman-dreny. Dia rehefa avy eo zany ianareo vahiny izay nasaina teto amin'ity nanatrika ity fotoana ity zany dia mba mijanona avokoa zany nareo vahiny izay nasaina. Raky mpisaorana sy voaty misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tao anaty keo misaora ny anarany masina noho ny fahavitany batisa dia manolotra raky mpisaorana 100 000 ariary 50 000 ariary avy ho andray aman-dreny mpitandrina sy ny amin'ny fanorenana ary dia mangataka ny irany atoko pirariela lehibe ny fahatokiana. Ny mamarana azy dia afaka nambara teo ilay fanamasinam-panambadiana amin'ny zoma ho avy izao fanamasinam-panambadiany Rakotonirina Aristote sy Rakotomampiondra Diamondra Luciana. Raha ao anareo dia mitsangana avy hatrany makaty. Malakilaky sanaka. Malakilaky taka ny olona
anambady. midina avy any dia ary miakatra. Araka izany rehefa malala araka ny fanaon'ny fiangonana raha teo dia asoetonandrentsika ny atao mariazy amin'ny somavavo zao fanatsoana teto ihany moa zany raha misy ny mahitany tsy mamety zany dia manatona mpitandrina raha tsy zany kosa dia mivavaka ho azy ireo sika. Izy ity moa zany fomba nataon'ny fiangonana ihany, fiangonana sasany tany manarina tany nanao azy dia tetikotsika manao azy fa efa ho ampidirina ao anaty liturjia io, ampidirina ao anatin'ny fandaminan'ny efitsakemy io amin'ity synody ity raha sitrapon'Andriamanitra ka lany somatsara dia tafiditra ao anatin'ny fandaminan'ny efitsakemy ny fampisehoana ety amin'ny fiangonana. Dia indreo ianareo roa amin'ny zoma fotoanantsika moa tsy sabotsy fa zoma dia miraro soa anareo hatateraka somatsara. Vavakantsika. Jesosy mivavaka aminao zahay, tanteraka somatsara ny fanambadiany reto zanakay reto araka ny sitraponao. Dia taio ny andro zoma izay anaovana ny mariazin'izy ireo isehon'ny voninahitra ao Andriamanitra. Dia taio ny fahasalaman'izy roa ho salama tsara izy ireo ary ao anatin'ny fanomanana milamina tsara no avitan'ny zavatra rehetra ampiseho tokoa ny voninahitra ao Andriamanitra sy ny fitiavanao izay asandratray amin'izany andro izany. Voninahitra ho anao Andriamanitra ny amin'ny avy indrindra ny fiadananao amin'ny reto mpanomponao reto ary ao aminay rehetra izany. Amen. Dia miraro soa anareo amin'ny zoma mifankahitsika. Tawary. Dia efa hitantsika amin'ny sary raha teo moa ny sary ka tsy dia mila aseho loatra. Dia mirosotsika ravana malala eo amin'ny fanoloran-tena masina ho an'ny tompo ny atopirany no mihira efa renareo teo ny fangatahana tamin'ny fady sy rakim-pisaorana fa dia tenaina fa izay ny hiranareo anatanteraka izany isika izao atoloro ny tenantsika efa natitra velona sitrak'Andriamanitra. Tawary.
Tsika fiangonana an'olo tena ho an'ny tompo hanavaondray ny fanolorantena hanolotra ny fanomezana izay nometsika ary tsy mipetraka tsika raha tsy efa voaraintsika ny tsodrano. raiso amin'ny finoana fa ho tanteraka aminareo ny tsodrano tonoiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ifanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka kianatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefisany ho aminareo any ny fiadanany. Amen. Mahazotoerana tompoko fa famangina misaora azy petrao amin'ny fiainantsika. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirariny soa antsika rehetra tompoko ato amin'ity fiangonana ity ho anareo vahiny, tsy hoe vahiny moa zany fa izay vao mivavaka ato dia misy fandaminana ny fivoahana dia mipetraka tsara antsika aloha tsy mitsangantsika ary tsy efa tondron'ny tokony andraikitra ny tokony hivoaka isika. Daholo.